Ny alaonko na mangrove azo hafakely izay maniry amin'ny morontsiraka Madagasikara. Maro ny vokatsoa azo avy amin'ny onko raha ny fampandrosoana maharitra ny singanina. Ao ny fanadiovana ny rivotra, ny fiarovana ny sisin'ny ranomasina, tsokaon'ny ranomasina, ny fiarovana ireo harena anaty rano miaina anatin'ny alaonko. Nafantatra ary fa mitondra vokatsoa eo amin'ny lafiny fampandrosoana maharitra ny alaonko. Mitohy hatrany ny fanimban'ny mponina sasany io aly io. Tapahana ny hazo, anamboarana fefy, atao kitay, atao saribao. Teo aloha nefa izy mbola tsisy fanetanana zany le izy taloha donc dia angalaindreo reny mety ataondreo saribao. Izy mirehatra tsara. Fa eo ihany koa ny fanaovana propaganda ataona mpanao politika manome vahana amin'ny fanimban'ny alaonko raha ny fanazavana azo. Na tonga ny tivoary zany ohatra boka amin'ny sankany député zany na ny hoe fidio zao dia simbato atao lasody jiaby zany tonga ny simba. Fa ny atondra lehibe hanimban'ny olona ny alaonko dia amidy. Amatsiny ireo mpanamboatra show grasse ao amin'ny commune ny Belbaka. Io laso ao amin'ny Belbaka dia atino angalana ino ty angalana le kitay andrahoana anazy. Raha ny fanjavan'ny ben'ny tanànan'ny Bonamary tapahany mpanimba aly ao amin'ny faritra iadidiny ny alaonko ao amin'ny commune ny Belbaka. Lidina ifoto mijery zany ny talepatry ny harena anaty rano sy ny jono ao amin'ny faritra Boeny. Aty Belbaka atsika zao iarahantsika mahita ireo alaonko zay tapaka simba betsaka izy io ary ataontsika hoe manana maha izy azy. Raha ny fanadihadiany izay natao manana fikambanana antsoina hoe mamiratra ireo mpanamboatra show grasse ao Belbaka. Nilaza amin'ny marina ny filohan'io fikambanana io fa tsy mety ny fanapahana ny alaonko saingy tsy maintsy miasa izy ireo raha ny nambarany. Zao matsapa tsara mihitsy zao fa hoe tena zavatra atao ty tsy mety. Fa ny antony tsy tatsony zavatra andianana sanatry ny vava manjary iteraka manao tsy fanao amizay tsy maninona mbazay le olana fa de fantatra mihitsy fa de tsy azo atao famonona ala reo dorietsika reo zafy afara zay ndefa tsapa fa ny mahavoatsika seo moko de fa tsy mahay an'izany tsony fa hoe aloha ny androany ty hita de fa fandrafa maty agny tegna tsy mahay an'izany tsony. Nanazava ny dingana rehetra rahany amin'ny fanamboarana show grasse ny filohan'ny fikambanana mamiratra. La fortazantsika maso ty zany 7 voyage miditra ao anatiny. De zay 7 voyage zay 2 voyage amin'io zany blocage le bavata be. Ino atao fototra avy ambany eo. De fototra miona izy aty ambony. De le 5 voyage reste zany kapona garnet. De zay vao voaravitra le vodifatana zay vao ampidirina avy aty ambony le garnet avy ny kapona. De zay vao feno de anaovana ny rallonge ambony io mba hitazona le motro tsy paritaka. De avy aty ambany amizay mametaka an'le motro. De ohatran'ity zany raha tena mare tsara le afo 48 heures aty. 48 54 karaha io. Zay vao tena masaka le vato. De izy masaka arina le tainy motro, miala le tainy motro de koarina avy aty ambany izy amin'ny borety atsofoko aty amin'ny atao agnatiny angara. De zay vao lemana rano. Ohatran'ity zao eo amin'ny 60 bidon eo vao mahapotika azy malena azy zany. De zay vao tamisena amin'io tami io. De zay vao atao mizy zany saky. Eo amin'ny camion roa kare. Camion roa? De ao anatin'izay camion zay firy andro mananina anazy? 72 heures. 72 heures? De inona ny karazana hazo ampiasainareo zao? Hazo afiafy. Afiafy? Maiky foana. Maivana? Maiky. Amin'le afy mora may? Le maina. Le maina? Maina. Ohatrina zao ny botry ray ny afiafy? Botry raiky izy moa mandeha par mètre cube izy. Mandeha par mètre cube? Ohatrina mètre cube? 40 000. 40 000 ariary? De any amin'ny firy kilomètre any angalan'ny olona an'io koa? Izy moa tsy de haiko fa boka tafy ambany any de jusqu'à minute fa tsy haiko mafika. Tsy maty mihitsy afana. Tadiny raiky ata seconde. Misarra foana. Na ireo ankizy tsy ampitaona izay ampiasaina fanamboarana show grasse dia mahafantatra izany ihany koa. Ilana fiaraha-miasa amin'ny talepatry ny tontolo iainana any an-toerana ny fiarovana ny alaonko raha ny fanazavana ny talepatry ny harena anaty rano sy ny jono ao Boeny ary voatselakory zay nisy azongo tratra. Misy
olona zay minia manimba ary manapaka andreo alaonko reo amin'ny faritry ny Andranoboka iny. Misy boty anankiray zany tratra tamin'ny ataontsika hoe 3 semaines passées angamby izay. Efa nitenenina moa naoda nalain'ireo eforeo an-tanana ny papier momba an'izany no entina nakaty tsy tonga le boty. Dikan'izay zany nandika lalàna izy. Ary amin'izao fotoan'izao mbola misy 3000 rondelles mitavelany any Andranoboka any. Manoloan'izany nilaza ny rafepetra ho an'ireo ny manapaka ny alaonko ny fikambanana ny an-toerana raha toka tsy mampanteraka ny asa na ny raha anazy ny tompony andraikitra ny tontolo iainana ny an-toerana. Mangataka anareo ao amin'ny miandraikitra ny euphorie izahay mba handray andraikitra tanteraka arak'izay azo atao amin'ny fiarovana ny alaonko fa raha izahay mpanjono hamboly nefa ny hafa mpanapaka hazo dia mety hisy fepetra ho raisinay mba ho fiarovanay ny zonay sy ho fiarovanay ny fivelomana izay iainanay ato anatin'ny faritry ny région Boeny. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny sehatry ny harenana rano sy ny jono no antony nanontanteraha amin'ny ministera ny harenana rano sy ny jono fambolena onko. Resy lahatra amin'izany ny mponina ny toerana. Resy lahatra anay zany mba ho fikajikajina an'le hazandrano masina zany mba sady hiaro ny tontolo iainan'le fiainan'le zavaboary ao anaty. Manao iny anao. Manao foana jereo mihemotra anao. Nanao zany nanao mahay nanao foana anao. Mihemotra foana tsika. Mponina maro amin'ny commune Bonamary niaraka tamin'ny manam-pahefana tao amin'ny faritry Boeny niara-nisa lahy tamin'ny ministry ny harenana rano sy ny jono nandritra ny fambolena ny hazo onko sy fiarovana ny ala onko ho fiarovandreo sy ampiarina miankina amin'ny ala onko. Azo anambarana izao hetsika izao dia ny fitantanana maharitra ny sehatry ny arena anaty rano sy ny jono ihany koa. Ny onko zany no isan'ny afahantsika manatevina izay tontolo iainan'ireo biby mivelona ao anatin'izay arena anaty rano izay tonodrakaka ohatra. Tandomdozy izy io ankehitriny ary manana didy isika rehetrarehetra indrindra ny ministera tompon'andraikitra moa zany miaraka amin'ireo mpiara-miasa izay nentika teto. Ilana fifampitazana sy fiarovana ny ala onko raha ny fanazavana hatrany. Tokony tezainareo le olona hoe misy tokony fitsindrovana ny zanaka amaparitra. Fa io ny vokany zao rehefa voatevy. Manana toerana lehibe eo amin'ny fiarovana ny sisin'ny ranomasina sy ny zava-manan'aina anaty ranomasina ny ala onko. Tany Dindoza nefa io aly io no ny fanamboarana Sograsy ao amin'ny commune ny Belbaka. Ny fiarahamiana tamin'ny mpiantsehatra rehetra amin'ny fiarovana ity aly ity no vahaolona ampiarina hiarovana ny ala onko mba ho fampandrosoana lovain-jafo no misy.